mivavaka ao antsika sy mitana antsika hitoky tanteraka amin'ny iray i Jesoa. Mirabantsika mianakavy amin'izao zoma masina izao, mirary soa antsika mba hanana fotoana kely androany hibanjinana ny fijalian'i Jesoa sy ny nahafatesany ary ny nandevenana azy. Mirary soa antsika mianakavy mba homba amin'ny fahasoavan'izy Tompo indrindra amin'ireto atelona masina ireto. Ny loha hevitra roso amintsika androany dia hoe mivavaka ao antsika sy mitaona antsika hitodika mandrakariva amin'ny ray ny vavaka Jesoa. I Jesoa nery havana dia mivavaka foana. Maro mivavaka nataon'i Jesoa fa ohatra ihany no arosoko amintsika eto. Tao aorian'ny fiaraha-misakafo farany tamin'ny mpianany dia nivavaka Jesoa. Nitalao tamin'ny rainy izy hoe raiko, tonga ny fotoana meo voninahitra ny zanakao mba hanomezany zanaka voninahitra anao. Ao Masindajo zany toko 17:1. Efa tombotra ny fotoana ampijaliana azy, fa nateo azy zany dia tsy nahatsiaro rery Jesoa satria miaraka amin'ny ray mandrakariva izy. Anka nangataka miamboninahitra izy. Ny voninahitra hitalaony eto dia ny fisehoan'Andriamanitra sy ny heriny. Rehefa tombotra ny oraka ny tebotebo fatratra ny fanahiny dia nitalao tamin'Andriamanitra indray izy nanao hoe ankehitriny mitebotebo ny fanahyko, ka inona reny ho lazaiko? Raiko, vonjeo aho afaka amin'ity ora ity. Raiko, meo voninahitra ny anaranao. Tamin'izay dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe efa nomeko voninahitra izy. Nao an'izany kanefany amin'ny maha kristianina satria efa nomeny Jesoa fampianarana isika dia mila mezaka isika manao arak'izay tratra mba tsy mamaly ratsy ny ratsy fa kosa mamela heloka, mamindra fo, mivavaka ho an'ireo olona izay manenjika antsika azy mba elany amin'izany toetra ratsy izany. Tanteraka Jesoa ny zavatra rehetra no sitrapon'Andriamanitra ray. Anka alohan'ny ho faty izy dia mbola niantso tamin'ny feo mahery indray tamin'ny ray nanao hoe raiko, apetrako an-tananao fanahiko. No ny voalazany izany dia nialaina izy. Ao Masindaluka toko 7:7. Amin'izao fiomanana mipaka izao ry havana
samy miezaka hiaina ampitiavana, anao ampitiavana ny zavatra rehetra izay azontsika atao, ezaka hiay famela heloka, ezaka hitodika mandrakariva ny amin'ny ray, satria ninona ataontsika dia no sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra mahalala zavatra izay mahasoa antsika, fanjarantsika no maezaka mamaly azy araka izay azontsika atao. Samy miteny toa an'i Jesosy hoe raiko, samy mifikitra amin'Andriamanitra miteny hoe Aba, raiko. Hifampivavaka isika mba ho tsapantsika izany fitiavan'Andriamanitra ray antsika izany, ho tsapantsika ny fijalian'i Jesosy no fitiavany antsika, ka mba ho vonona isika hanana finiavana hamaly fity azy amin'ny fiainantsika andavanandro. Hivavaka ary isika. Andriamanitra ray, tsy nisaraka taminao Jesosy teo mpanataterana niraka nampanaovinao azy, ary ianao koa dia teo anilany mandrakariva. Matsapy izay fa tsy mandao anainao vinanao ianao, fa izay no toa manetsy tadiny ka misitaka anao. Ampio izay mba hiova famindra, ka naiky no tantany fanahinao masina ka tsy saraka aminao na ovina na oviny. Amin'ny alalan'i Kristy tompony nangatana izany. Amen.